Manao ahoana ianao tompoko? Andriamatoa, efa prime ministra, filohana atoko olom-piangonana, Andriamatoa Ratsirahonana Norbert-Ralala. Misaotra anao indrindra tompoko nandray ahy. Zahako moa tonga eto any ianarako dia Ramambason Laurent izaho dia mpitandrina, mpampianatra n'ireny olona ho mpitandrina ireny aho. Zahako tonga eto dia faly satria zahako miara-monina amin'ny olona mila vonjy ireny. Misy olona izao eny akaikina eny mitsipona fako, misy olona ilay vehivavy be dia be ireny no hanina androany, tedavina androany mitady asa isan'andro. Dia za koa mampitandrina ahy mamanga an'ireny olona voafonjy ireny sy ny sisa dia faly mihitsy aho tompoko aho mba afaka miresaka aminao. Manao ny ianao tompoko, salama tsara ve ianao tompoko? Misaotra Andriamanitra fa dia salama tsara tokoa dia misaotra anao moa zany ny nanaty telo-tokantrano fampidinidinika tahaka izao dia misaotra indrindra tompoko. Eny tompoko. Ny isan'ny tena ahatserovan'ny olona anao dia lehiloe ny asa vita ny fampitsarana. Dia za rehefa mieritreritra n'in'ilay teninareo iny tadidiko koa ilay teny eo amin'ny apokalipsy manao hoe sambatra izay maty ao amin'ny tompo, eno ny fanahy, hitrahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Ilay asa lazainy amin'izany moa dia inona fa io asa fitadiavam-bola isan'andro io efa mba atao voninahitran'Andriamanitra na ny asa atao amin'ny fiangonana na ny asa soa eo amin'ny fiarahamonina. Dia zava-dehibe mihitsy izany tompoko ary raha ohatra izao miresaka aminao ary rehefa niresahanao koa izany tamin'ny fahitalavitra sy ny sisa dia madino ianao ny fieritreretanao. Ary ianao izao dia olona tsy manana alahelo amin'iza na amin'iza. Nefa indraindray koa moa atahoana fa indraindray koa nefa ny eo amin'ny fiarahamonina atahoana moa fa misy koa olona izay mety manana alahelo amintsika. Ka raha ohatra ianao tompoko afaka manao teny raim-bavany amin'ny olona izay mety hoe manana alahelo aminao na inona dia inona no azonao lazaina tompoko azafady? Azoko lazaina tsotra fa tsy nieritreritra mihitsy aho teo amin'ny fiainako hoe hitondra alahelo aman'olon-kafa izany. Kanefa moa amin'ny raharaha politika indraindray misy safidy izay mety tsy hakasitrahan'ny olona loatra ary mety tsy keny mihitsy ary ao anatin'ny saina ary heveriny fa hoe tena asa ratsy no ataon'ny tena. Ka raha ohatra ka misy izany dia angambany izaho mamela azy tanteraka ary mangataka azy keo mba hamela an'izay mety fahatsoana mety nataoko ara-politika raha ohatra ka izay tsy fanaraha. Fa izaho dia mieritreritra hoe ny zavatra natao dia mifanaraka amin'izay eritreritro izay ao amin'ny lasany hoe eo amin'ilay hoe asa vita amin'ny fampitsarana. Manana foto-kevitra mantsy ny atoko ny asa vita fampitsarana ny hoe zao ny antsika vao tena miresaka an'izany hoe fatsakana tantalana. Fa izany fatsakana tantalana izany efa niresahanay hatrany amin'ny taona 7 nananganana ny atoko, anisan'ny filamatry ny atoko izany fanjakana tsara tantana, anisan'ny filamatry ny atoko koa izany ao anatin'ny statuen'ny atoko kanefa moa dia indraindray ohatrany tsy mety tanteraka soamatsara ilay izy ka mety izay angamba mety hoe tsy fanarahana amin'ny resaka lalana politika izay mety narahana da dia angamba ny heveriko fa tsy izany no tokony hiteraka alahelo ana amin'izy na amin'izy. Misaotra indrindra tompoko. Eny ary indray mba ezaka kely tsika aloha mba ezaka izany hoe mba halala bebe kokoa momba anao. Ny anaranao tompoko moa dia hoe Ratsirahonana. Mba hazavao koa ilay ny amin'izany anarana malaza izany tovintsy ihany no manana an'izany. Ny eo amin'ny fianakaviana ny evianareo hoe tompoko efa hatramin'izay mihitsy ny hoe Ratsirahonana ny dadabenareo sa efa tany aloha tany nisy hoe Ratsirahonana dia ahoana ny ahatonga an'ilay anarana sy ny hevitry'ilay anarana tompoko? Tena fantatro aloha dia ny hoe akaiky indrindra angamba dia ny hoe ny anaran'ny dadako io, ny anaran'ny raiko io, fa ny anaran'ny dadabeako tsy izay mihitsy ny anaran'ny dadabeako, rain'ilay tsy izay ny anarany. Fa idy ihany dia anaran'ny dadabeako io anaran'ny dadako ary dia nomeny ahy dia niraisiko araka izany ilay izy. Tsy izany akory tsy milaza hoe dia hoe dia tena raisina ara-baky teny ilay izy kanefa dia niezaka ihany koa aloha mba nanaraka an'ilay anarana hoe tsy azo anaovana tsindrotsindrona tahaka an'izany ka hoe anaovana tsindrotsindro dia hanao zavatra tsy rariny na hanao zavatra tsy mety na hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna fa dia hoe mba miezaka kosa mba hoe mba manao izay araky ny rariny sy ny hitsiny satria ny tena koa moa mianatra lalàna rahateo dia mba miezaka manao an'izay zavatra izay. Ka angambany tsy dia hoe
natao arabaky teny le izy kanefa na zany aza anisan'ny hoe tarika ny fiaim-piainan'ny teny any moa zany le anarana latinana tsy tiana. Ay lalàna tokoa zany ny anaranao dia taizavy tokony sekoly ny anaranao. Tena marina teto Madagasikara no navita tamin'izany fotoan'andro moa zany efa taona nanao ny licence en droit dia teto amin'ny université Tananarivo no nanaovako an'io dia niditra tao amin'ny ENAM tany amin'ny taona nandritry ny fianarana tao amin'ny sady nanao ny licence zany no nanao ny ENAM. Ny ENAM ndray telo taona nanaovana azy fa ny taona fahatelo dia tany a Paris nanaovana azy tany amin'ny École nationale d'administration française nanaovana azy ary dia nanao stage tany amin'ny atao hoe ireo tena ny fatoan'ny fianarana nataoko moa zany dia momba ny hoe ny fitsarana ny ady amin'ny fanjakana fanjakana dia izany nahatonga nanao stage tany amin'ny tribunal administratif any Versailles, tribunal administratif any Paris ary ny conseil d'état frantsay. Dia rehefa niverina moa zany dia mba tafiditra tao Matsara tao amin'ny chambre administrative ny cour suprême tao ministère ny fitsarana aloha ny tena niasana nanomboka tao dia tafiditra tany amin'ny cour suprême chambre administrative ny cour suprême taty aoriana. Ianao zany tao amin'le ENA tamin'ny Frantsa anisan'ny sekoly malaza indrindra ny Frantsa ary tsy mba nahaliananao nga tompoky le hoe nanao doctorat nanaka professorat. Tena mba nieritreritra an'izany mihitsy kanefa ny le lalana ny zorana zany le lalam-pianarana ny zorana dia hoe tsy mila an'izany raha ohatra ianao ka hoe nanao an'ireo fianaran'ireo hoe hoiditra amin'ny cour suprême eto Madagasikara tsy nilaina doctorat. Nanao doctorat nanaraka doctorat tany Paris fa herintaona fotsiny moa enim-bolana no tena marimarina koa ny tany na 7 volana dia tsy nanohin'le doctorat fa satria tsy nilaina koa zany teo amin'le asako zany farany nilaina io tamin'le asako amany dia anisan'ny raha ohatra ka nieritreritra hoe nanao professeur de droit dia nanao an'le izy fa na zany na tsy zany nampianatra lalàna any tamin'ny sekoly marobe teto Madagasikara natao faculté de tao amin'ny faculté de droit zany na tany amin'ny ENAM zany na tany amin'ny école supérieure de gendarmerie zany na tany amin'ny école supérieure de police zany zay mety imatra tany amin'ny imatefy zany rehefa mety fianarana misy fianarana lalàna dia nampianarako daholo tamin'ny fotoan'andro. Eny ianao moa zany toko dia nandray anjara betsaka mihitsy tamin'ny fiainam-pirenena ary ianao efa prime ministre dia ianao koa raha ny filoham-panjakana nisy fotoana dia mba tantarao kely ny anjara andraikitra nataonao tompoko teo amin'ny fanjakana sy ny fiovan'ny fanjakana hatrany amin'ny présidence ranana ka mandrakitiny androany. Raha ny marina moa zany nanomboka hatrany amin'ny atao efa nandalovako daholo zany dia mety ambaratonga-pahefana rehetra raha ny marina satria efa président fokotany teto Ambatoroko tamin'ny fotoan'andro. Laniny fokotany teto lany zareny candidat tamin'izay moa fa mijanona ny tamin'izany mbola mijanona ny le candidat anankiray nifanaraka zay hoe aleo dia anao manao azy dia izy natao vice président moa zany hatrany amin'ny président fokotany zany efa nataoko tamin'ny fotoan'andro lany ny vahoaka teto dia efa conseil municipal Tananarivo efa conseil général province Tananarivo efa député teto amin'ny firaisana faharoa tamin'ny fotoan'andro firaisana Tananarivo faharoa zao zany hoe lalana hoe olom-boafidy zany. Ary na teo amin'ny fiovan'ny fanjakana indray ny fandraisanao anjara nanomboka tany amin'ny présidence ranana dia le mpitondra ny ovaova inona ny anjara niraisinao tompoko tamin'ireny fiovana ireny? Kaniditra tamin'ny fanjakana moa zany tamin'ny taona 2024 rehefa mivoaka tao amin'ny École nationale d'administration de Madagascar dia efa tonga dia tamin'izany fotoana zany dia efa miasa tany amin'ny ministère efa chef de service tao amin'ny ministère ny fitsarana dia rehefa avy eo directeur de cabinet na ministère maromaro ministère ny fitsarana ministère ny varotra sy ny industrie ary ny mine ny ministère ny fahasalamana ministère ny information reo ny ministère efa nandalovako amin'ny directeur de cabinet. Fa le fiovan'ny mpitondra mihitsy tompoko ianao zany manana fiantraikany lehibe mihitsy amin'ny hoe fiovana dia
dia misy moa ny mametsy iny aty ariana hoe no miovaova sy ny sisa fa mba hazavao kely hoe zany nanomboka tany amin'ny fitondran'ny président Tsiranana angamaka mandrakitry ny androany amin'izao fitondran' izao hoe inona tokoa ny andraikitra izao tomboka teo amindreo le fiovan'ny filoham-pirenena hatramin'izay. Na tiana na tsy tiana rehefa directeur de cabinet anao dia voatery manao politika aloha e. Zay no izy aloha fa tsy mandanga ny ilaza hoe tsy nanao politika. Ka raha ohatra ka directeur de cabinet tamin'ny taona 7 tamin'ny andron'ny président Tsiranana zany. Tany ahy zany dia efa nanomboka hoe voatery tsy maintsy hoe nanaraka zay fandehan'ny politika rehetra ary azoko lazay zany za tsy manafina zany efa nataoko zany ny programme farany nentin'ny président Tsiranana niatrika fifidianana filohan'ny république zany président comité nanoratra azy tamin'izany fotoan'andro dia nilaza tamin'izay ny AKFM fanavaozana hoe 20% ny programme iny ekenay tamin'izany fotoan'andro Pasteur Andriamantsatso zany ny président ny AKFM tamin'izany fotoan'andro hevitra fa zava-dehibe zany aloha hoe mba fanatsahana zany ny hevitry ny mpitondra fanjakana sy ny opposition. Dia niova indray rehefa avy eo général Gabriel Ramanantsoa dia nisy andraikitra andraisinao hoe tamin'ireny sy tamin'ny tompoko Laratsimandrava. Tamin'ireny moa zany tamin'ireny voatery nametra-pialana tamin'ny mahafilohan'ny conseil général Antananarivo tamin'ireny no efa nionga ny président Tsiranana zany. Dia tamin'ireny zany tsy dia nisy hoe andraikitra anina fa niverina tany amin'ny fitsarana tampony nandray ny asako amin'ny mpitsara zany. Dia tonga amin'izay président Ratsiraka rehefa avy eo dia araka ny eritreretra tomboka ahoana ny tena antony nifidianana anao ho prime ministre. Tamin'izay tsy mbola prime ministre taty président zany vao prime ministre. Président Ratsiraka indray rehefa namoaka ny charte de la révolution socialiste izy ny satan'ny révolution socialiste dia ohatra ny eritreritra hoe ohatra mety any zany mety zany hevitra foto-kevin-dehibe ao anatin'le charte dia nanona ny président tsy manafina nanona ny président Ratsiraka tamin'ny fifidianana voalohany zay nifidianana azy nisy ny référendum sy nifidianana azy hoe président de république. Zay ny fifandraisako tamin'ny président Ratsiraka kanefa moa tateoriana rehefa mivoana mifandeha zavatra zay matsy ny problème ane zany rehefa mivoana mifandeha zavatra zany hoe tsy mamahatra fa dia manao opposition. Dia tonga indray zany dia président Zafy indray dia ahoana indray mifandreny to rehefa avy eo. Président Zafy indray ny tena ny fandraisana tamin'izany dia zany anjara andraikitra be dehibe tamin'ny fanoratana ny fialalam-pandrena ny 3e république fahatelo. Zany ndraiky io mbola filohan'ny komity namolavola nandrafitra zany tena maromaro sady efa molavolany efa lasa taty aloha zany tamin'izay mbola tsy nandray anjara fa alohan'ny forum national ny forum national ireny dia zany président le komity nanoratra ny lalam-pandrena ny république fahatelo. Teo zany ny fankalalana hoe mandry président Zafy tena fankalalana akaiky zany tamin'izany fotoan'andro zany. Dia izy nanao anao ho prime ministre? Dia izy nanendry zany hoe nanendry ahy izy aloha ao amin'ny haute cour constitutionnelle ao amin'ny fitsarana avo mo lalam-pandrenana dia lany président tao aho dia za no naninona moa izy teo no nametraka azy ho président république nametraka ny Samboady taminy nandray ny tena marimarina koa nandray ny fianianany amafilohan'ny république azy. Dia ahoana indray le resaka tao empêchement iny fa ahoana mifandreny tamin'iny? Ka iny moa zany ny antenne miram-pirenena ny tena nifizako aloha hoe rehefa président ny haute cour constitutionnelle dia noho efa avy eo nifidy prime ministre président Zafy efa nifidy tateoriana moa zany taorianany miarako vahiny dia zany natsony atao prime ministre. Zay na prime ministre. Dia rehefa prime ministre dia nanao motion d'empêchement ny assemblée nationale. Ny assemblée nationale. L'assemblée nationale neny nanao empêchement président Zafy. Dia natonga anao teteza mita neken'ny haute cour constitutionnelle le izy
de zany tendren'ny haute cour constitutionnelle enao no manao mandray ny andraikitry ny filohan'ny république mandritra ny tetezamity io de tonga indray président Ratsiraka karakara ny fifidianana de tonga indray président Ratsiraka de ahoana indray de tonga président Ratsiraka zay moa fa opposition tamin'ny président Ratsiraka taoriana kely aloha tamin'le mandahany taloha de tsy ranomarina tany amin'ny opposition kanefany de nisy ihany ny fifampiresahana samy hafa zany hoe andao alaminy ty raharam-pireneny ty de nisy ihany ny fifanarahana ohatrany hoe fiarahana tao amin'ny assemblée nationale dia andao hifanarahana ato ve no andeha hifamaly lavato no andeha hiady lavato fa andao hifanarahana de mba hoe hiferah-miasa zany amin'ny fomadio tao amin'ny assemblée nationale de zay no natonga ny secrétaire général ny atoko avy asa vita ifampitsarana ho vice président ny assemblée nationale de raha aveo niakatra indray président Ravalomanana de toenao no anisany nanoana azy nanoana azy tanteraka mihitsy ary tena anisany azoko lasaina mihitsy hoe anisany tena nametraka azy teo amin'ny toerana aloha namanahoana de inona ny olona de nony aveo nony aveo nefa ohatran'ny olova kely ndray nanoana nova ndray lasa opposition ndray satria za efa milaza aminao zany fa zay zavatra zay fipetrany amiko afaka manampy tsara ny tena fa rehefa ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny atoko de miala eny ary miataka fa tsy sarotra mandaika miataka tsy mifanaraka amin'ny fanjakana tandana zany tsy mifanaraka amin'ny fanjakana tsara tatany zany ataonao zany tsy mifanaraka amin'ny demokrasia zany ataonao zany tsy mifanaraka amin'ny zon'olombelona zany tena miala tsiny mba okzay hiataka fa manahirana zay ny antony ane fa tsy misy afaty zay ny antony hoe io moa tsy mahatonga ny olona hoe mivadika palitao tsy mivadika palitao ny tena fa zay ny anoanako an'le olona mieritreritra hoe anaraka an'izay kanefa nefa tsy manaraka an'izay izy de miataka eny ary le mpitondra ankehitriny zany mbola manaraka an'izay tsara ihany sa zany am'izao fotoana ranomarina diso hevitra foana ny olona hoe conseil spécial nga rajoelona tsy marina zany tsy mbola misy fanendrena mihitsy hatramin'izay hoe conseil spécial eny tsy ary misy fanendrena fana izany azy zany hoe tsy mandaha mihitsy na izy ka mangataka ny torohevitra ary manaiky eo toroa de manoro fa na zany zany diso hevitra ny olona raha mieritreritra hoe torohevitra no mahatonga an'izao na zao fa aza adiny fa filohan'ny république le olona manana ny heviny izy manana ny eritreriny izy manapaka fa ianao manoro hevitra fotsiny raha ohatra ka manoro hevitra indrindra moa anao fa tsy conseil spécial hoe voatendry akory de mety mba manoro hevitra fotsiny anao am'izay mety azonao miresaka aminy hoe zao nga masao de zao kosa tena mety zao ny tokony mety na zao tsy mety na hoe tiako mety tsy mety tena misy zany misaotra toko fa tena mazava fa mba misy zatra farany tena atserovan'ny fonctionnaire-nao sy malagasy maro de le tamin'ny fitondranao toko le nisy le ohatran'ny trano reny le afaka ny sitraka le fonctionnaire ny le tranon'ny fanjakana raha vao koa le momba ny fanapaha-kevitra iny de ahoana ny hevitra momba ny vokany teoriana tompoko manahirana moa no andeha ilaza ny zavatra natao zany nandritry ny 7 volana zay mitondrana ny tany sy ny fanjakany fa na tianao na tsy tianao tam'izany ane mbola dinio tsara fa tam'izany ane ny vidin'ny vary mbola 1800 francs anjato sy arivo francs raha mihoatra am'izao fotoana zany eritrereto tsara 1800 francs zany ve am'izao fotoana efa ohatrany hoe 10 aveny am'izany za tsy milaza hoe ahoana fa zany satria nisy fandaminana natao tam'izany fa tsy hoe tongatonga ho azy zany fa nisy mihitsy ny fifampiresahana tamin'ny tatsa tamin'ny papongady tamin'ny papongady tamin'ny mpitotovary sy ny karazany hoe aoka amboariny ty vidim-bary ty fa sao de misonitra loatra ny tatsa moa ny taraina tamiko hoe ambany loatra ny vidianan'ny olona ny akotry de mba tiany ampitombony tena nataony fivoriana tao mahazo rivo tam'izany fotoana zany hoe teodolo ny rehetrarehetra ny tompona raikitra samy hafa de nidinihina hoe ohatrinona marina tokony tena tokony vidianana ny vary any amin'ny tatsa ay de zany hoe hitanao zany hoe tena reraka le fonctionnaire de mba anisan'ny fanampiana azy hoe afaka mividy an'le tranom-panjakana izy raha mety le fonctionnaire indray momba fonctionnaire indray moa zany zavatra tsotra le izy ane zavatra tsotra ny natao ny zavatra anankiroa nataoko tamin'ny fonctionnaire voalohany indrindrindrindra de mifampisotana ny karamana
mbola tsy nisy aloha hatramin'izao afaka nampisonitra karama nitovy taminataoko aloha ary fantatry ny fonctionnaire zany na inona aloha fa io ne tsy vity tonga ho azy fotsiny e fa nisy fanomanana io ny fanomanana de ny hoe tsy maintsy ampidirina ny recette-mpanjakana ny vola ampidirina zany tsy maintsy ampitomboina mba azona mampisonitra ny karama fonctionnaire de ny viriko tamin'izany ny tompona andraikitra ny dietra ny trésor ny budget sy ministra hoe ahoana inona ny tena faraezaka ataonareo fa ny voalohany indrindra aloha tena tsy maintsy foanana ao de ny risoriso sy ny kolikoly any amin'ny doanina sy ny karazany rehetrarehetra any fa eo am'le famomezana ny trano ho an'ny fonctionnaire rehefa ohatra ka hoe mitombo le recette zany fidiram-bola amin'ny fanjakana de ozy zay hoe inona moa tsy ampidrotana karama fonctionnaire fa inona moa atao iny io volo io fa efa mitombo io de nanontany ministra hoe azo mitombona hatramin'ny mifiry io de laza ministra hoe azo ampitombona hatramin'izao ka zao io de hoy zany mbola tsy nisy nahavita ny fampitombona karama fonctionnaire raha ohatra ka manontany ny fonctionnaire fantantitra ianao de angamba izy ilaza aminao hoe tena tsy nampoizina fa ohatrany hoe totrany karama asa na 5% na 5%, 25, 30% tonga de nisolotra na mihoatra azy de nahazo tsara zany mitombo zany karama fonctionnaire de niezaka tamin'izany ko privé moa zany narak'izay ko de momba ny trano ny fonctionnaire ane nangataka hoe mionay mba azonay vidina ve ny trano-mpanjakana zay ipetrahanay azonay vidina ve ny fonctionnaire ane nangataka an'izany fa tsy zany hoe mieritretra de nandinika hoe inona moa tsy hamarotana azy tokoa satria ny problème azy de zao rehefa nydinihina le izy le trano-mpanjakana mipetrahan'ny fonctionnaire mesimba ny fanjakana tsy naharaka nanamboatra n'le trano de zay no natonga ny resaka tamin'ny ministra hoe ina ary ny tokony atao n'ity zavatra ity tsika tsy manam-bola tsy ampy ny vola anamboarana an'le trano ka raha mangataka ny fonctionnaire hoe amidy aminay ny trano de eny ary ka maninona moa raha amidy amin'ny fonctionnaire tokoa ny trano fa zay kosa aloha fepetra ny vola azo amin'ny famarotana ny trano amin'ny fonctionnaire de anamboarana trano vaovao ny fonctionnaire vaovao zay ny tsy vitany tateorinany zay hoe revolvine matsy hoe tia ny vola azo de andao anamboarana trano ty de efa nisy vola azo fa miala tsiny fa tsy hitana le ny vola après nefa niala tao de tsy fantatra hoe inona nampiasaina ny vola fa io zany vola io zany tokony anamboarana trano raha tena narahana ane zay politique zay mety efa nahazo trano daolo ndray ny fonctionnaire vaovao taroa ny akamarony nahazo trano daolo zay ny tsy fantatry ny olona fa ny olona mieritreritra fotsiny amidy fotsiny le trano fa atao anatin'le eritreritra ny politika anapetraka de amidy ny trano fa ny vola azo amin'ny fivarotana an'le trano dia amnaovana trano vaovao ny fonctionnaire fa mariry fotsiny ko aloha fa za tsy mba nividy alolo tsoro zany nisy mino zany ny olona tsy mba nividy ny trano-mpanjakana na de zary tompo fahefana rehetra tamin'izany satria sady prime ministre ny filoha-mpanjakana tsy nanana tsy mba nividy tsy mba naka tany-mpanjakana na ray metatra carré ary tia de aka tany-mpanjakana le vidy tany-mpanjakana ohatrany tsy mino zany ny olona indraindray raha natao ny fitantanana natao ny inspection tao amin'ny primature tamin'izany ala prime ministre nandefasana inspection d'etat atao fa tsy nisy tao vola very io fa very hoe tsy ara-dalàna vory very nisy un rapport d'inspection milaza ho ary nyteny izay foana aho zay hoe raha ohatra hoa ka nisy angamba nisy zavatra tsy ara-dalàna tamin'ny fitantanana tao amin'ny prime ministre ka hoe nisy vola very taona tahaka zany na nisy fanodidina bola mihina fa nidratra angamany ary mety nidratra 10 taona na 20 taona fa ny olona natsoko tamin'izay arety moa miresaka féminin milaza hoe pasteur ary karakara fiangonana fa azoko lazaina aminao fa ny directeur ny administratif et financier tamin'izay natsoko hiara asa tamy dekona niaraka tamiko tao sotro fitiavana samy dekona zany zay de fa nanafatra azy hoe tandremo fa sao de misy tsy ara-dalàna fa tena tompona ndraiky sy nareo de tsisy nahita de lamina tsara tsy nisy inspection natao zany taty amin'ny fitondrana tateoriny zany lazayko hoe zavatra madio ny fitantanana zany tonga am'le zay le hoe fanjakana tsara tatany aloha tena tsona tsy hoe tenitenenina fotsiny zany fa tena niezaka mihitsy zany hoe
oka mba atao modely tsy zavaty ary azoko lazaina loi de règlement zany hoe le loi zany a manamarina ny fitantanam-bola nitaona n'iny ihany nitaona après iny ihany 1996 any niditra 97 ny ala 97 efa mivoaka ny loi de règlement momba ny fitantanako volam-panjakana tamin'ny fotoanandro tsisy navitan'izany mpitondra fanjakana rehetra tateorina na taloha eny ary fantany afarangama momba ny raha-panjakana dia rehefa avy eo dia midina amin'ny resaka hafa mihitsiny hoana tompoko tamin'ny andron'ny président Ravalomanana niakatra ny arikarena voafafa ny trosa nisy ny discipline efa mba manomboka nisy any ankizy nianatra fa zao mifanohitra amin'izany fa mahantra velona le malagasy tsy naninona ve ianao tamin'ny nanalany Ravalomanana tsy nanenina mihitsy satria zao sanatria tsy hoe fandray tsara zay singa Ravalomanana aloha mariko za fandray tsara amin'ireo mpitondra rehetrarehetra roa mandraky tiny androany aloha afa-tsy asanga zay mpitondra rehetra dia afaka mifampiresaka afaka miona tsy misy olana mihitsy amiko fa na tiana nena tsy tiana rehefa nijanona tsy niaraka tamin'ny Ravalomanana ntsony nisy deriva nataon'ny Ravalomanana ne zay ny problema fa tsy inona koa re tsy hoe inona koa marina tena manaika satria niara-niasa teo zavatra fantatra zany tena nandeha tsara le raharaha fa nanomboka nisy deriva ina moa le deriva zany le hoe ohatrany hoe miataka amin'ny zavatra mahitsy zava aminao le izy ohatrany hoe fiteny moa io fa fiteny hoe nafangaro ny raha volam-panjakana sy volan'ny société tico misy resaka an'izany moa eny ary ohatra manahirana be tsy tiako ny resaka an'izany satria niara-niasa zay ary azoko lazaina fa hoe tena nanona azy tanteraka tamin'ny foko aloha fa tsy zany rehefa manona aloha dia manona eny ary fa le amin'izao kosa rany tena tsy mandeha mihitsy eny aminay aloha ny hitako fa mebetsaka ny olona tsy mihinana intelo isan'andro tsipona fako matory eny amin'ny fasana jaly be mihitsy le olona amin'izao fotoana izao indray avelako an'ny olona tsirairay avy mahita hoe inona ny zavatra misy tsy hoe manahirana moa miresaka le anina satria ny tiako lazaina amin'izany hoe samy mahatsapa daholo eny rehetrarehetra hoe zao ny zava-misy eny tompoko fa tsy azo afeniny hoe afeniny io na tsy mila statistika io tsy mila inona tsy mila inona ianao pastera moa zany asa tsy fantako raha miresaka amin'ny pastera nampianarinao fa niresaka tamin'ny pasteranay tany ambanivohitra tonga teto nitsidika izy dia niresaka eo hoe manahoana ny fiainam-piangonana asika tena miasarotra ozy izy fa maninona aho miaina ozy izy ny rakitra miaina ahoana aho fa ahoana tokony hitovy ve ny rakitra miaina ozy izy ndresika rakitra fa raha ohatra ozy izy taloha zay rehefa alahady manao rakitry ny telo indrindra rehefa fandraisana mahazo any amin'ny ray hetsy ariary amin'izao izy izy 10,000 ariary sisa azo etsasany dia ahoana ao inona fanazavahanao azo omena an'izany ao izy hoe mahatra ny olona ao izy eny ary zany tsy lavitra anatananarivo zany ambanivohitra zany zany hoe memahantra zany le olona aloha tsika iresaka kely zavatra mombany amin'ny finoana henao moa tompoka dia efijekem ianao ary ianao raha aman-dreny satria mpiandraikitra foibe nandritra ny taona maro ianao no anisan'ny filohan'izany hoe steke zany sy ny sisa mba sy ivoresaka kely tompo taminao fiainam-piangonana taminao présidentny steke sy mpiandraikitra foibe anao tompoko angamba ny raifikely alohan'izay rehetrarehetra zay hoe zahay zany dia ny rainay dia olona tena olona finoana mihitsy ary tena azo lazaina hoe tamin'nisy fahavelony dia mbola salama dia tsy maintsy miangona rehefa na tamin'izany mbola nisy fiangonana-kariva miangona maraina miangona rifa zay ny fiainanay zay tamin'ny taloha mbola zay mbola akizy zany tateoriana moa lasa mpandray fanasan'ny tompo tena lasa dekona ary tateoriana dia lasa président tamin'izany mbola nisy ny président ny fiangonana tao solo fitiavana ny tenako zany moa tamin'ny fotoanandro nandritra fotoana lava be fa atao kosa dia tao ndraiky kosa dia nipita taty amin'ny nisy namana niantso hoe andao mba tongavy ianao mba hikarakara tsika momba ty tanora FJKM ity vao nitsangana ny FJKM tamin'izany
de andeotsika ikarakara momba n'ity tanora FJKM tya satria isy rafitra vaovao apetraka ao anatin'ny FJKM momba ny tanora de teo zay no nanomolavola ny sarotany tanora FJKM ny STK zany ny STK teo namolavolana iny a de vita le izy a de nentina tany amin'ny nentina nalefa tany amin'ny mpianakitra Fohibe tam'izany mbola tsy mpianakitra Fohibe fa mbola mpikarakara fotsiny a dia nentina tany amin'ny zaika be ny tanora de lany tany rehefa lany tany ny sata fehiny tanora FJKM dia zany lany président voalohany indrindra tamin'ny sapana tanora FJKM de tao a nandritry ny tsy fantatry tsony angamba ny asa efa natratra angamba ny 12 taona tao ihany 12 taona tao ihany de no tateoriana moa zany ndray rehefa ohatra ka iveriko hoe misy zavatra tsy inona moa izy teo hoe tsy azo ampivadiana indrindra moa zany de zany le filohan'ny fitsarana avy molam-pandrenana sy ny hoe aty amin'ny sapana tanora de mijanona hoe oka hijanona fa tsy mety fa sao de fandray loatra le de nisy fotoana ray kosa amin'ny maha président sapana tanora de nanatrika ny mpianakira ny synode lehibe nanatrika ny synode lehibe tany fianara teo Andrasalama de teto Tananarivo tany Fianaratsoa de tany Fianaratsoa lany mpianakitra Fohibe FJKM zay le fandeha de nisy fiarah-miasa nareo sy le tonen'ny STK tam'izany le hoe tesy tena nafinatra mba milaza teny fohy mba ho fahatsiarovana ny tesy tena nisy fahafoza tena tanteraka mihitsy a nasehon'ny tesy tompokolahy tesy nandritrin'izy tony sapana tanora FJKM mbola tsaroko a niaraka zay tam'izay a tamin'iny faritra Ambositra iny Ambohimasoa Fianaratsoa Ambohimasoa Ambositra niaraka zay tam'izay avy any Fianaratsoa de niakatra ka ty Antananarivo de zay miakatra ka ty Antananarivo a ao anelanelana Ambohimasoa sy Ambositra anelanela-tany zany a tena gaga mihitsy a ajanony any ao izy aniny eto any ajanonareo za eto izy nijanona fa hamonjy le fiangonana ary ambadiky mitendrombohitra io a de mijanona napetraka teo izy de lasa izy zay nandeha de gaga mihitsy hoe ahoana zany ahoana ny ataony atesty andeha ho any amin'ny fiangonana tendrombohitra tsisy tanàna tsisy inona fa zay ny tena anisany atesty hoe tena fahafoza tena tsy misy ohatran'izany fa de mandeha tongotra izy mandehan'izany a mandeha tongotra de tena ozy de karaha ohatra ka hoe mitsangana ny sapana tanora kristianina FJKM de atesy a no azoko lazaina fa tena vina ahitana an'izany eny tompo eny ary ina angano mba hira amin'ny firana tianao indrindra le hira hoe ahoana Kristy Mpanjakako Kristy Mpanjakako arona tompoko ao amin'ny soratra masina indray le teny hoe ahoana mba tena tadidina sy tianao indrindra ao amin'ny soratra masina tena tiako indrindra de ny hoe akino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka eny ary mazava zay nitondrako ny fiainako ray manontolo azoko lazaina aminao zany a eny ary zao a ianao tompoko a eniko ny mandeza hoe ianao a asanareo mivady mihitsy arangambany a nisy fotoanareo mba nitsangatsangana eran-tany de rehefa atao amin'ny tranonao ato aho zao de mahita fahatserovana maro samihafa momba n'ireny dianareo reny a de mba afaka mitsangana kely fa ianao tompoko de mba jerentsika hoe le zavatra souvenir kely nentinareo avy any de mba anaovanao fanamarana kely raha zo atao ry a zao mahita an'le anina jiosy ty zao le efa tany Jerosalema anganareo efa tany Jerosalema zay ary ty tany Jerosalema mihitsy nividianana an'io satria tena nitsidika ny mur de lamentation zay a za ary nametraka anina kely teo mihitsy nametraka le taratasy kely eo zay no fomba le mur de lamentation mametraka taratasy ianao misy am'le vato elanelan'ny vato iny de eo natsofoka le taratasy zay mba vetsovetsom-ponao zany no apetraka ao de nametraka atao a fa ny tena vidianana taty ty tany amin'ny any amin'le toerana manakaikikaiky ny église du Saint Sépulcre zay misy ny hoe teo no namatsina Jesosy Kristy tamin'ny hazo fijaliana teo no nandevenana azy keo
zany moa ao anatina eglizy moa zany rehetrarehetra zany a de nitsidika an'io zay ary rehetra zao atansin voaka zay de rehefa mivoaka avy tao zay de nahita mpivarotra fahatserovany zay natonga any mividy an'io zany ary tony hoe tansinina sa taiza zao tony misy tansinina tony vazy tony zao tansinina ty statue kely ty zao tany États-Unis de ohatran'izany le izy eny ary androatsika misy efa nilaza ndray any moa tsy hoe sanatria mirehare miteny an'izany fa efa nanao tour du monde zay mivady zany ay raha ny marina moa zany isy ataony zay mivady mivoaka ny Madagasikara foana fa tamin'ny ray taony zay a tena nanao tour du monde zay niala teto a de Paris de nakany Mexico a de nataony Los Angeles a de avy any Los Angeles a nakany Japon a de avy eo Japon nakany Corée de avy any Corée nakany Singapour de miverina tany Paris zay vao miverina teto Madagasikara ay eny ary efa nytiako indrindra ato amin'rehetra zahatra ato amin'ny tranonao mahafinaritra re tompoko de ty misy soratra faran'izay mahafinaritra fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao zao ka zao a talohan'ny nandehanako taty tompoko a misy namanay izay miara-mipetraka aminay any miara-miasa aminay izy io de rehefa mba nanontaniako izy Nadia ny anarana Nadia inona angamba mba tianao afatra tianao hoetitra any amin'ny président Ratsirahonana fa ndeha hamangy azy a de ozy izy hoe mba asay voentiny ambavaka ny sahirana de mba afaka manao an'izany ve anao tompoko azafady azoko atao tokoa zany ary fahalohany fanazavana aloha meko ty zany tena ty ndray zany no tena hoe tenin'ny soratra masina zay tena niakafizin'ny vadiko zany hoe raha ny marina moa zany azoko lazainy hoe akoatran'le lazaiko anao teo ty ngamba zany ny faharoa everiko fa hoe zava-dehibe ao anatin'ny soratra masina satria mahatsiaro ny tena tokoa aloha zany fa na inona raha tsy nisy ny fahasoavan'Andriamanitra tsy nahavita an'ireo dingana samy hafa teo amin'ny fiainan'ireo ary mino am'izany tanteraka mihitsy zay sorako an'Andriamanitra moa fa dio moa zany tena niazony moa zany dio mihitsy tena tena akafiziny tanteraka le fangatahan'le olo zany tsy hitako mihitsy zay problema tsy hitondranam-bavaka eny ary ozy zay hoe tao ambavaka ny sahirana taovy ary eny ary tompoko iary vavaka sika tompoko le Andriamanitra rainay eo saotranao zahay raha ohatra ka tafahoana amin'izao andro zao fampidinidinika fampitapatapaka azy ny amin'ny fiainana diavina saotranao ihany koa zahay raha ohatra ka afaka mahatsiaro ireo dingana samy hafa zay efa vita teo amin'ny fiainana ary mahatsiaro ihany koa zavatra vita na tsy vita koa teo amin'ny fiainana raha mivavaka izay dia mahatsiaro no sahirana eto amin'ity fireneny ty ankehitriny tsy miafina aminao zany tompo fa misy ny fahasairanana misy ny fahantrana eto Madagasikara mivavaka ho an'ny vahoaka malagasy zahay mba ho tantaninao ny diny ka ho tanteraka amin'ny tokoa ny hiram-pireneny manao hoe ho sambatra tokoa zahay zay ny faniriana tompo ary de mahatsiaro sahiran'ireo zahay ianao no hitantana ny diny ary anome azy ny fahasoavana mananamby anty sy ny fitahiana ho azy ireo rehetra ireo saotra tompo amen saotra indrindra tompoko tahian'Andriamanitra